andray tenin'Andriamanitra tsika ao amin'ny Nomery 2:20. Nomery 2:20. Andininy 4. Nomery 2:20 andininy 4. Mare tsara ve ny anerina? Mare? Nomery 2:20 andininy 4. Ary niala tany an-tendrombohitra ory izy, ka nahazo ny lalana mankany amin'ny ranomasina mena anodidina ny tany Edoma. Dia kivy ny fanahan'ny olona noho ny lalana. Ary ny teny nanome tsiny an'Andriamanitra sy Mosesy ny olona, ka nanao hoe, nahoana no nentinao niakatra avy tany Egipta izahay, faty aty anefitra, fa tsy misy mofo na rano aty. Ary mahamona aminay na ny fanahinay itony mofomofo foana itony. Ary Jehova dia nampandeha ny mena rano afo teny amin'ny olona, ka nanaikitra ny olona ireny, dia nahafatesana be ny olona Israely. Dia nakeo amin'ny Mosesy ny olona, ka nanao hoe, efa nanota izay, fa efa niteny nanome tsiny an Jehova sy ianao. Ifony amin'ny Jehova izahay, mba hanesorany ny menarana aminay. Dia nifona ho an'ny olona Mosesy. Ary hoy Jehova taminy, manaova menarana afo, ka antony amin'ny hazo lava, ary izay rehetra voakaikitra dia ho velona raha mijery izany. Dia nanao menarana varahana Mosesy, ka nanatona azy tamin'ny hazo lava, ary izay olona voakaikitry ny menarana, ka nijery ilay menarana varahana dia velona. Aleluia. Zay no meny tompo asy ianao androany. Tantara ny zanak'Israely rehefa nandeha nivoaka ny tany Egipta, hiazo ny tany Kanana, tany tondra-dronono sy tantely, tany nampanantenaina. Misy lefina maro meny tompo asy anao ao anatin'io teny io. Samy aningilana tsofontsika tsirairay avy, samy ampangino mihitsy aloha izay fiasana saina ny amin'ny zavatra amin'ny herinandro. Ampangino mihitsy aloha izay eritreritra mety lasa any ivelany ihany fa ny tenanao fotsiny eto. Fa ao ka ny tenanao, ny sainao, amam-panahinao, ny fonao no eto. Ka aningila tsofona mihitsy ianao iaino zany afatra avy amin'ny tompo izany ho anao. Tsy afatra olombelona. Tsy afatra izay mety hoe mpanjaka sy manam-pahefana sy manan-javatra tsara indrindra eto tany. Fa afatra ilay maty, dia nitsangana tamin'ny maty, velona mandrakizay, Jesosy Kristy no anarany. Ary mba ho tanlonaka ny eny fonao. Tanlonaka ny eny fonao. Andairan' izany teny izany ka hitondra fiainana. Izay manatsofona mety miaino, aoka izy iaino izay lazain'ny fanahy amin'ny fiangonana. Ny rariako amintsika tsirairay avy, dia mba samy ho tanlonaka, mba ho tany tsara. Fa samy maka toerantsika eto, samy manana sofontsika eto, samy manana masika amin'jery eto. Fa ny fiantraikan'iny any amin'ny tsirairay avy eo, arakaraky ny fo izay nandray azy. Mba ho fo tanlonaka ny fonao, ary anaiky izay teny omeny tompo anao androany. Mba tsy hisy fandavana ao anatinao, mba tsy hisy fanoherana ao anatinao, fa hiasa mahery ny teny, ka androdana ny manda ao aminao androany. Anapatapaka izay fatotra ao aminao androany. Anala izay aizina eo aminao androany. Anokatra ny masonao androany. Ary amerina ny lalanao amin'ny lala marina, dia ao amin'ny Jesosy Kristy tompo. Tantara efa renao ty, ary efa fantatrao fa manahoana ny fiantraikany amin'ny fiainana. Ny antso an'Andriamanitra tamin'ny Mosesy
dia hoy izy hoe nividiko ianao anafaka ny zanak'Israely eo ambany vahoan'ny Egiptianina. Satria hoy voalaza hoe efa niakatra ny amiko nikikika ny zanak'Israely. Dia voalaza mihitsy eo amin'ny tenin'Andriamanitra ao hoe hitako ny fahoriany, reko ny fitarainany, tsapako ny mahazo azy. Dia idina dia andeha hamonjy ny zanak'Israely. 300 taona ny zanak'Israely andeha tany Egipta. Efa faminaniana moa zay, efa teny lazaina raha teo moa zay. Noho ny inona? Noho ny fiodinana, noho ny tsy fankatoavana ny tenin'Andriamanitra, noho ny tsy fanekena le teny fahamasinana, teny fahamarinana, teny fiainana, teny manazava. Atrao lazainy Jesosy any amin'ny Jaonany hoe dinihinareo ny soratra masina satria ataonareo fa ao aminy no azonareo fiainana. Kanefa ianareo tsy mety manatona mba azonareo fiainana. Betabe nge ny mamaky an'ity Baiboly ity. Betabe nge ny mihaino tenin'Andriamanitra. Betabe nge ny malala an'izay voasoratra ato fa tsy manatona an' Jesosy. Ny ivony ny filazantsara, ny ivony ny Baiboly ray manontolo, Jesosy Kristy no ambarana. Jesosy Kristy no ambarana. Fa betabe ny mamaky an'ity fa tsy manatona an' Jesosy. Dinihinareo izy, ataonareo fa ahoana azonareo fiainana. Kanefa ianareo tsy mety manatona fa azonareo fiainana. Dia noho ny fiodinanao, noho ny tsy fankatoavanao, noho ny tsy fampiaranao tenin'Andriamanitra, no mampisy fanandevozana eo amin'ny fiainanao. No mampisy fatotra eo amin'ny fiainanao. No mahatonga zavatra maro angejanao. Dia arak'ilay lazaiko hoe Andriamanitra tsy manery. Zay no mahatsara an'Andriamanitra. Zay no mahatsara an' Jesosy Kristy Tompo. Tadidinao tenin'Andriamanitra ao amin'ny Apokalipsy 3 hoe indro mitsangana eo am-baravarana ka mandondona. Raha misy mihaino feo ka mamono varavarana dia hiditra ao aminy aho. Zany Jesosy zany. Zany Jesosy Kristy zany. Tsy manao atery io. Tsy manery io. Fa mandondona. Raha misy mihaino feo manokatra varavarana dia hiditra. Zany hoe tsy manery an'izaniza ny tompo anatona azy. Tsy manery an'izaniza ny tompo andray azy. Tsy manery an'izaniza ny tompo ankatoa. Fa zao ny fiadananao, ny fitsaharanao, ny fanafahananao, ny famonjenanao, ny fahazonao fiainana dia miankina aminao amin'ny fandraisanao na tsy ny tenin'Andriamanitra. Aleloia! Fa ny zanak'Israely dia niodina tamin'Andriamanitra, nalady nanompo sampy, vetivety kely dia manompo sampy, vetivety kely dia manompo sampy, vetivety kely dia manadino an'Andriamanitra. Itsika ihany koa, vetivety kely dia manadino an'Andriamanitra, vetivety kely dia alaim-panahy, vetivety kely dia manota, vetivety kely dia mandeha araka ny filan'ny nofontsika sy ny filan'ny zao tontolo zao. Ka rehefa izay no ataontsika, Andriamanitra tsy manery, fa arakarak'izay ataonao ihany no miatra amin'ny fiainanao. Dia andevo 700 taona. Fa nisy ny kikika tao, nisy ny tomany tao, nisy ory tao, nisy ny alahelo tao. Dia hoy ny voalaza hoe reko tarainana, hitako ny ranomasona, tsapako ny alahelona. Ianao eto koa androany, ren'Andriamanitra ny kikika anao. Ianao eto koa androany, hitan'Andriamanitra ny ranomasonao. Ianao eto koa androany, tsapan'Andriamanitra ny alahelo ao anatinao ao. Dia nidina izy, rehefa nidina izy, naniraka ny Mosesy izy. Rehefa naniraka ny Mosesy izy, misy toerana mila ialana. Vataperan'ilay ranomaso. Misy toerana mila ialana. Mba izahan'ilay mikikika. Misy toerana mila ialana mba ialana izay rehetrarehetra manary ao anaty. Tsy hoe nidina izy hamonjy, dia namonjy Andriamanitra ianao mbola nijanonao Egipta ihany. Nidina izy hamonjy, naniraka amin'ny Mosesy, fa ianao mbola mijanonao Egipta ihany. Mila dingana io rahalahy. Mila dingana io ranabavy. Rehefa renao ny antso, eto miakatra ity firenena ity. Rehefa renao ny antso, toko Mosesy ny rahan'Andriamanitra. Hiala ato amin'ny tany Egipta tsika. Fa ny ato amin'ny tany Egipta dia nanandevo antsika. Tsy fonenantsika ity, tsy hatsika ity, fa andao hivoaka
ho any amin'ny tany Kanana izay nampanantenaina, tany tondra-dronono sy tantely. Fa rehefa handeha tsika, Andriamanitra manomana zavatra tsara ao antsika. Sahala amin'izay koa ny fiainako sy ny fiainanao. Nandova ota ianao, nandova fahotana ianao, nandova fomba ratsy ianao, nandova antoko-pivavahana sy fomba-pivavahana ianao, nandova anaram-piangonana ianao izay tsy mahavotsy. Ary rehefa mandova an'ireny rehetra ireny ianao, dia takona aminao ny filazantsara. Fa rehefa tonga ny teny izay manambara hoe hivoaka fa misy tany tondra-dronono sy tantely omenanao, dia eo ilay dingana niara-ny aingana zanak'Israely nivoaka ho any amin'ny tany Kanana. Rehefa nivoaka tany amin'ny tany Kanana amin'izay izy, ho any amin'ny tany Kanana, tsy hoe vao nivoaka tao Egipta akory tonga dia fofo, masina, ray mandeha kely vetivety tonga dia tao amin'ny tany Kanana. Tsia. Firy taona vao tonga tany amin'ny tany Kanana? 40 taona vao tonga tany amin'ny tany Kanana. Depara niala tao Egipta. Raha ny tokony ho izy aloha, tsy 40 taona zany mankany amin'ny tany Kanana. Raha avy eo amin'ny tany Egipta, ao amin'ny tany Kanana. 440 andro reo. Eo farafahelany. Azonao ve zany? Nefa lasa 40 taona. Enzana be zany. Satria naninona? Satria maditra. Satria monomonina. Satria tsy mankatoa. Satria tsy mankasitraka. Lalana tokony ho vita herinandro, natapabolana, natao 40 taona. 40 taona noho ny tsy finoana, noho ny fimonomonomana, noho ny tsy fatokina ny tenin'Andriamanitra. Dia lasa 40 taona. Lasa 40 taona. 40 andro ry Josua sy ry Kaleba sy ny tariny ny namany no nandeha nitsikilo ny tany Kanana. Rehefa nitsikilo ny tany Kanana tao reo, parenthèse kely ty tantaraiko aminao ty. Rehefa nitsikilo ny tany Kanana tao reo dia nandeha niverina. Dia rehefa niverina reo, Josua sy Kaleba ihany mba nanome courage hoe tafavoaka tsika. Geza be ny olona ao, géant ny olona ao, mahery le olona ao, mavokatra be ny tany ao. Zao raha miaraka amin'Andriamanitra tsika mandresy an'ireo tsika. Roa ihany mba nanana fatokina sy moralina ambony sahala amin'izay. Fa ny ambiny, ampolony, dia ny teny hoe resy tsika, ho faty tsika. Inona ary ny alana tany Egipta tany? Ny olona miandry anao tena andrarezina be daholo, géant be daholo. Inona nandehanana andeha voaka tany amin'ny tany Egipta? Ny monomonina. Dia hoy Andriamanitra, noho ny fimonomonomanareo, 40 andro nareo no nanao espionnage tany, noho izany le 40 andro le 40 andro lasa 40 taona. 40 taona. Ao anatin'izany 40 taona zany tsy mora ny lalana. Ao anatin'le 40 taona rehefa mahita ny tantara zanak'Israely ao tsy mora. Dia tsy natao tantara fotsiny io. Fa rehefa voalaza io any amin'ny Korintianina 1:10 hoe anatra ho antsika ireny, fianarana ho antsika ireny, ny zavatra voasoratra tao anatiny tao. Dia ampahany zany ty jerentsika ty hoe dia mianarana varahana. Raiky tsara, hiala amin'reto farao reto, fa mangejantsika reto. Hiala amin'ny fombafomba, hiala amin'ny fanadevozana, hiala amin'ny fahotana, hiala amin'ny zavatra rehetrarehetra tsy mety fa andeha ako dia n'olo tena ho an' Jesosy. Andeha dia ho any amin'ny tany Kanana, hiala amin'ny tany Egipta. Dia zao ny zavatra voasoratra. Kivy ny fanahin'ny olona noho ny lalana. Eo aloha. Kivy ny fanahin'ny olona noho ninona? Noho ny lalana. Tanjona tsara. Tanjona tsara ho any amin'ny tany Kanana. Tany tondra-dronono sy tantely. Fa mandra-patongany mazana be. Ary dia hitantsika eto hoe kivy ny olona noho ny lalana. Tao nefa zavatra nisy. Rehefa andeha Mosesy na Mosesy ara tsy nalala zay ho aleha. Azonao ve? Na Mosesy tsy nalala zay zavatra isy.
fa Mosesy dia nandeha tamin'ny finoana fotsiny hoe zao ny baiko mivoaka amin'ity tany Egipta ity, mivoaka amin'ny fanandevosana zany mivoaka amin'ny fahotana dia andeha ho any amin'ny tany Kanana, tany tondra dronosy tantely. Zay fotsiny. Dia ahoana antony tsy fantatro. Zay fotsiny ny ale, zay fotsiny no atao. Vao nandeha kelikely, kivy ny olona noho ny lalana. Kivy ny olona noho ny lalana. Dia zao lazainy, tsy misy mofo na rano aty. Tsisy mofo na rano aty. Nona zany? Nona? Misy rano, misy mofo. Dia zavatra tena tiana apetraka amintsika dia zao. Raha raisina amin'ny fiainana kristianina ihany koa io, dia za milaza aminao fa mahakivy ny lalana. Be da be ny mahakivy ny lalana. Za tsy hitory aminao mihitsy eto hoe milamina ny lalana. Nitoriako aminao dia zao, tsara Jesosy, sady mpanao ny tsara. Fa ny lalana miaraka amin'ny Jesosy mazana. Aleloia. Zay manaiky zay. Fitoriana moderna mantsy amin'izao. Fitoriana moderna dia zao. Iadany ianao. Ilaminy ianao. Olohany ianao fa tsy ho rambony. Tsy ory zany tsony ianao. Hanam-bola be ianao. Azonao zay rehetra ilainao. Hotahina ianao. Sy ny maro samy hafa. Inona zany ilay zavatra toriana? Ampilamina ny lalana. Zay. Ampilamina ny lalana le atao. Ampilamina ny lalana. Kainjoka rehefa mandeha, tsy milamina ny lalana. Tsy milamina ny lalana. Mahakivy ny lalana. Dia be da be ny olona rehefa torianao filazantsara. Ka raha torianao filazantsara ohatran'izay ataoko zay izy, ohatran'izay le lazaiko teo zay, tsy ateza zany olona zany. Tsy aharitra zany olona zany. Raha zany ny fomba hitoriana ny filazantsara. Raha zany ny fomba hitoriana ny filazantsara hoe confort ho anao fotsiny hitoriana an' Jesosy. Hoe iadany ianao, hosapatra ianao, ilamina ianao, azo vady ianao, azo asa ianao, azo zao rehetrarehetra zao ianao, tsisy zavatra problema tsony atao tany, problema kelikely fa milamina. Tsy mateza zany raha zany ny filazantsara toriana. Tsy mateza. Vokatra zany, be da be ny olona etika fanapotsipotsiny izy rehefa mitoratra zao dia taitra, dia tomany, dia be olana, dia tady iva olana, dia ivaly olana dia manatona an'Andriamanitra. Fa vita ny olana raiky dia misy olana ray mitonga. Dia vitanay ny olana iny dia misy olana ray tonga indray. Dia be da be ny olona nanolo tena ho an' Jesosy, ny antony nanolorany tena ho an' Jesosy, dia niazona confort eto tany. Ny antony nanolorany tena ho an' Jesosy, dia nivahan'ny olana. Ny antony nanolorany tena ho an' Jesosy dia satria le mpitory teny mihitsy ny nandiso an'le fitoriana. Azonao ve zany? Le mpitory teny mihitsy ny nandiso fitoriana. Satria nolazainy fa ampilamilamina fiainana le miaraka amin'i Jesosy. Vakio ny tantara natao anaty Baiboly ato raha lasaina bavy. Fa izay olona niaraka tamin'i Jesosy tsisy ny lamina zany. Tsisy ny lamina zany ato raha mamaky ianao. Nanomboka tany amin'ny Genesis, dia hitanao zany hoe maty zany Kaina zany. Zany Kaina zany nefa ny mpaminany voalohany. Zany ny natsoan'Andriamanitra, zany ny nakasitrahan'Andriamanitra. Inona nefa rano nefa? Asasina, vonoana ho faty. Foana ilazanao fa milamina miaraka amin'Andriamanitra. Raha iteny ianao zany hoe tsy milamina mihitsy miaraka amin'Andriamanitra, tsy haiko ianao nambola hijanona eto mandrapivita ny tory-teny. Na efa hiala tsikelikely hoe tena mebanga le toerana satria ohatra zavatra tsy milamina ny torianao amiko. Fa zay ny zavatra nisy. Dia miverina mihitsy zany hoe le fitoriana filazantsara dia voalaza hoe lasa filazantsara mitapoka le izy. Filazantsara matsatso le izy. Filazantsara tsy milaza ny etahan'ny olona hoe ianao io nge. Ery ianao e. Ianao io nge nandova ota ianao e. Ianao io nge ao anaty fahotana ianao e. Ka raha tsy fantatrao zay hoe very ianao, ao anaty fahotana ianao, nandova ota ianao, marary ianao, tsy ho tianao mihitsy le zavatra omeko anao. Resiko ohatra ianao rehefa ohatra hitory filazantsara, rehefa ohatra hoe misy olona anankiray ohatra zany hoe
omena fanafody. Ty fanafody ty ny vidiko lafo de lafo ty fanafody ty. Fa omeko anao maimaimpona. Fa manasitrana be io fanafody io. Manasitrana aretina tsy haiko hoe inona natao anaran'le aretina, aretina de tonga vany le olona anankiray tena tsara be ty fanafody ty, vidiko amanetsy misy ty fanafody ty ho anao. Fa ilainao. Tsy ampiotsina an'le olona mihitsy zay. Tsy ampiotsina an'le olona mihitsy zay satria tsy fantany akory hoe marary izy. Nefa le izy vidin'le olona lafo, rehefa mividiny lafo de nomeno maimaimpona ho an'le olona anankiray io. Fa tsisy fiatraikany any amin'le olona ray mihitsy io. Mahatonga ny tsisy fiatraikany any olona anankiray satria le olona anankiray tsy tonga saina hoe marary ene izy. Azonao ve zany? De rehefa hitoritsika, tsy tenentsika misy le olona ane marary ene ianao. Fa de miadana ianao hoe sambatra ianao mety aminao io. Fa ny zavatra mila atao de zao. Tena tiako ianao ary noho ny fitiavako anao nilazako hoe tena marary ianao io. Ary rehefa jereko tsara le mahazo anao io le aretina io aretina mahazo anao io. Satria ny tranga rehetra ty ivelany de mampiseho mihitsy fa le aretina io mahazo anao io. Masonao menamena, tarehinao me mangamangana, ianao me mahi, ianao me manafy. Dikan'izay manana le aretina ianao. Ty fanafody ty ny vidiko lafo taria, varotra taria, nandaniko volako mihitsy, omeko anao maimaimpona. Fa rehefa mihinana an'ity ianao de ho sitrana. Samy hafa be fiatraika zany, zavatra tenenina zany. Satria tonga saina le olona tena marary tokoa akay de ilaiko ty fanafody ty. Ny zavatra torina aminao amin'izao fotoana. Tsy tenenina le olona hoe marary. Tsy tenenina le olona hoe miazakazaka makany fahaveresana. Tsy tenenina le olona hoe hipoka ane io trano mitsy anao io fa mitsy ho atao aingana. Fa tenenina le olona hoe tsara ty fa ho eto any fotsiny. De manatsofina hoe ty miaino aoka izy haino izay lazain'ny fanahy ny fiangonana. Azonao ve zany tiako lazainy zany? Zany hoe miainka amin'ny fahatongava-tsaina aloha. Zay vao tonga amin'ny fibebana. Zay vao tonga amin'ny fanekena an'le zavatra raisiny. Zay vao tonga amin'ny fanekena hoe tsisy hevitra kay ty zany. Tsisy hevitra ty. Fa tsy maintsy ho alaiko ty satria fantatro ny momba anahy, fantatro ny etahako, fantatro hoe iza, fantatro hoe ohatry ny ahoana, ary fantatro hoe andeha ho aiza. Ka raha tsy fantatry ny olona fa nandova ota izy. Raha tsy fantatry ny olona fa ao anaty fahatezeran'Andriamanitra izy. Raha tsy fantatry ny olona fa hisy fitsarana ao aoriana. De tsy handositra fahatezerana ho avy mihitsy izy. Azontsika ve zany? Tsy handositra, tsy hotsina amin'izay zavatra torianao mihitsy izy. Fa ataony aksesoara ny filazantsaranao. Ataony raha ilaina de ho ampiasainy, raha tsy ilaina de tsy ampiasainy. Azonao ve zany? Raisiko ohatra fanondrony. Misy namako indray zao ohatra. Raisiko ohatra zany eto moa mbola tsisy lamandy amin'ny afainganam-pandeha be loatra eny an-dalana. Fa raha ny ivelany zany tsika ka raha misy afainganam-pandeha be loatra de voasazy. De misy olona anankiray fotsiny eo akaiky eo de teneniko fotsiny hoe iny vola andoavanao lamandy. De mezany fotsiny fa nga zanga mila mandoa lamandy. Nefa izy omeko vola fotsiny. Tsy fanta mihitsy hoe mila mandoa lamandy. Fa inona teneniko anazy? Nandeha mafy be ianao tery amin'ilay autoroute de nisy fakatsary tonga de naka sary ianao aingana be. De azo sary tao ianao sy numéro ny tomobilina anao ary misoratra any amin'ny polisy fa mila mandoa an'ity vola ty ianao. Izy tsy mahalala an'izay mihitsy. Fa za tonga teo namely vola fotsiny nefa tsy nilaza an'izay tsy isy ilany an'iny vola iny. Fa raha miteny aho hoe nandeha mafy loatra ianao, ary rehefa nandeha mafy loatra ianao de tratrany tselatra ary dia mila mandoa vola noho izany tia ny vola andoavanao an'ilay amande mba ho afaka ianao. Anaiky moramora kokoa iny olona iny andray an'ilay vola ary andoa an'ilay izy satria fantany loza miandry azy. Mba lazaina amin'ny fiarahamonina, amin'ny mpiarabelona, amin'ny ao am-piangonana, ao amin'ny trano fivavahana ve ny loza azo azy. Tsy ankamaroany tsy lazaina. Fa de omena fotsiny hoe sy mba mandeha mivavaka mba mandeha mamonjy fotoana mba alahady ny andro mba sabotsy ny andro de mandeha mety, mandeha tsy mety, mivavaka mety, tsy mivavaka tsy mety, andray an' Jesosy mety, andray an' Jesosy tsy mety. Fa teneniko anao rehefa tena atao ny kôty zany teny taminao te hoe Andriamanitra tsy manery, tsy manery mihitsy Andriamanitra. Zao no lazaiko anao, tsy afaka andeha ho aiza ianao raha tsy misy an'i Jesosy.
tsisy lalana hafa azonao famonjena, tsisy lalana hafa anafahana ny trosanao, tsisy lalana hafa anafahana ny fanandevozana sy ny fatotra ao aminao ratsy ao am' Jesosy ihany. Fa mila matsapa ny etahanao ianao aloha. Ny etahanao dia zao, indrisy olo-mantra izy anao nafaka amin'ity tena fahatezerana ity. Ny etahanao dia mila matsapa mihitsy ianao hoe very tsy misy zavatra tsara ato amiko, nandova ota ary mila fanafahana. Tsisy tsy nandaingo zany teo amin'ny fiainana, tsisy tsy nangalatra zany teo amin'ny fiainana. Matoa napetraka iny lalàna didifolo iny tsisy kianina iny didy iny, fa natao iny didy iny anehoana fa ianao be kianina. Azontsika ve zany? Natao mihitsy iny anehoana fa faible, natao mihitsy anehoana fa very ary rehefa very misy lalana rehefa avy eo dia mbola toizatsika ny resaka. Zao ny zavatra misy, le fitoriana filazantsara, le fitoriana tenin'Andriamanitra mila iverenana amin'ny tena izy. Fa raha io raha resaka fampanantenana fiadanana sy vola sy zavatra mampilamina sy fifaliana fotsiny io hoe hitorianan Jesosy io manapozin'olona, tsy ateza le olona. Satria rehefa tonga ny ady, rehefa tonga ny fitsapana, rehefa tonga ny sarotra, dia teny izy hoe nitoriana tamiko lamina miaraka amin'i Jesosy. Fa hoana ny misy an'ity, dika zay hiala fa tsy izy le Jesosy nareo. Dia ny fitoriana moderna nefa dia zay, tsy milaza ny etahan'ny olona, tsy milaza ny fibebahana, tsy milaza ny fiarana amin'ny ratsy, tsy milaza ny fanolorana tena marina ho an' Jesosy, ary tsy milaza fa io mahatonga anao an'olo tena ho an' Jesosy dia ananafananao ny fahatezerana ho avy. Ka na misy ady eo na misy fitsapana eo na mafitaky n'iny na rany lalana, za tsy hiala. Satria ny tanjoko dia le atonga ana any amin'ny tany Kanana, tany tondra dronosy tantely sy anafahana ana amin'le fahatezeran'Andriamanitra. Noho izany misy vidiny lehibe ty fa tazomiko foana ty famonjeny ity, miankina amin'ity foana. Satria zay le tanjona hoe ho avy Jesosy aka ny fiangonana, zay le tanjona hoe veriny Jesosy aka ny fiangonana, zay le tanjona hoe mbola isy fitsarana ao aoriana. Ahoana le voalaza ao amin'ny mpitoro teny? Mifaliry zatovo dia mbola tanora ianao. Misy zatovo bedabedo, misy tanora bedabedo. Mifaliry zatovo dia mbola tanora ianao. Aoka ny masonao andeha any amin'izay rehetrarehetra mahafinaritra anao. Ataovy izay zavatra irin'ny fonao, mandeha any. Zao no lazainy ten'Andriamanitra. Kanefa aoka ho fantatrao fa hoana? Hoentin'Andriamanitra ho tsaraina ianao amin'izany rehetrarehetra zany. Misy fitsarana ao aoriana, misy fitsarana ao aoriana. Ny hanafaka ana amin'le fitsarana dia le filazantsara tena marina. Le filazantsara tena marina, le Jesosy Kristy. Ka na inona ady na fitsapana na zavatra olana na aretina na tsy fisinana na fahantrana na fahoriana ninon'inona tsy mampiova an'le famonjena ao amin'i Jesosy iny fa ny hanafahana ana ary amin'le fitsarana sy le fahatezerana ho avy iny. Fa raha vao tsy izay nitoritsika fa hitory an'le mampilamlamina sy mahafinarinarinaritsika, tsy hibebaka le olona. Betabenga ny olona mivavaka fa tsy mibebaka. Azotsika ve zany? Ianao izao tsy fantatro na mivavaka ianao na mibebaka. Ianao izao tsy fantatro na nanolo tena ho an' Jesosy ianao na nivavaka. Fa bedabe no mivavaka fa tsy mibebaka. Bedabe ny mankany am-piangonana fa tsy mibebaka. Bedabe ny manao asan'Andriamanitra fa tsy mibebaka. Tsy converti, tsy nanolo tena marina. Ary misy ny fausse conversion. Ny fausse conversion dia hitanao rehefa any ariana any tsy hitantsony izy amin'ny fiarahana amin'i Jesosy. Tsy hitantsony izy amin'ny fahamasinana. Tsy hitantsony izy amin'ny tahotra an'Andriamanitra. Zany hoe ny fotoana no hanamarina an'iny. Hoe tena converti marina ve ty olona ty sa fausse conversion anazy. Alleluia. Dia manatsofina hoe ty miaino, aoka izy hiaino izay lazain'ny fanahy amin'ny fiangonana. Hibebaka marina ve ianao sa bavaka fotsiny? Ny ala amin'ny ratsy fanao marina ve ianao ka nanaiky ho diovin' Jesosy sa manaraka fombafomba mpivavahana fotsiny? Fa ny fombafomba mpivavahana sy ny asa fanompoana sy izay rehetrarehetra asa ety ivelany tsy hidirana ny fanjakan'ny lanitra. Fa ny fibebahana marina fialana amin'ny fahotana ary tsy fiverenana amin'izany intsony. Satria fantatrao fa isy fitsarana ao aoriana, ka raha mbola mijanona amin'ilay fahotana ianao dia ho tsaraina ho amin'ny fanameloana.
fa raha toa ianao ka miala amin'ilay fahotana noho ny fahasoavan'andriamanitra noho ny ran'i jesosy izay nalatsaka noho ny fanavotana ny taon' jesosy dia rehefa tonga ny fitsarana dia tsy misy anamelohana anao. Halleloia. Anjaranao no misafidy, anjaranao no manapa-kevitra. Izao le tantara kivy ny olona no ny lalana. Beta be raha lasaina bafa ny zavatra makivy amin'izao fotoana. Beta be ny zavatra makivy, aza mitady lavitra. Tsy te antany anao akory ary aho. Fa raha antany eto tsika hatramin'ny ariva, beta be ny lisitra. Fa samy manana ny lalany daholo tsika sy ianao ireo. Izaho sy ianao ireo izay lalana napetraka Andriamanitra andehanana mandrapatonga any amin'ny tany Kanana. Tsisy lalana hafa ankoatr'izay. Karaha izay ianao dia manaiky fotsiny, dia tsy manaiky ho kivy, fa mandray ny hery avy amin'i Jesosy hoe tia ny lalana nomenao Jesosy, andehanako ty amin'ny anaranao, herinao no heriko, ny fahasoavanao ampy andehanako. Fa tsy hakivy aho anatin'ity, na dia makivy azy ty. Halleloia. Tsy ianao ve zany zanak'Israely zany hoe tian'Andriamanitra ary navoaka ny tao, fa mandrapivoaka tao beda be ny ady. Tsy hainao ve hoe ry mpianatra rehefa nandeha nivoaka ny toerana anankiray dia lazain'i Jesosy hoe ndany ery mity apita. Tsy hainao fa nandeha teny an-dranomasina zareo, fa rehefa nandeha teny an-dranomasina zareo dia nisafotofoto ny ranomasina, saika safotra ny sambo. Dikan'izay zavatra tiana lazaina aminao voalohany indrindra. Ho Jesosy. Taona toko 20. Ety amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana. Ho ny ten'Andriamanitra zay rehetrarehetra te ho velona araka ny toe-panahy, araka an'Andriamanitra dia tsy maintsy enjehana. Hoy ny voasoratra, izany no iravoravoanareo na dia tsy maintsy ampahalaelovina vetivety ary nareo noho ny fahoriana sy fizahanttoetra izay mahazo anareo. Efa ambarany ten'Andriamanitra mazava anie zany. Zany hoe raha ho amin'i Jesosy ianao, na ny fiainanao tsotra fotsiny azy zany, dia lazao fa miady sy ny fitsapana izay mety fahoriana sy zavatra manahirana dia anisan'ny lalan'Andriamanitra. Halleloia. Ahoana hoe miady, fitsapana, fizahanttoetra, olana, ny zavatra manahirana rehetra dia anisan'ny lalan'Andriamanitra. Aingo-dalana zany reny e. Aingo-dalana ataon'i Jesosy aminao reny. Courage! Fa hazava-kivy. Fa ny lalana tsy mora mankany amin'ny tompo. Kivy izy noho ny lalana. Raha kivy moa eo ihany, maninona nge raha kivy fotsiny dia mba mipetraka e. Azonao ve? Raha kivy dia mba mangina fotsiny aloha dia tsy maninona. Fa le akiviana niteraka fanomezan-tsiny sy fimonomononana. Azonao? Za zany raha kivy ianao tsy mampaninona anahy hoe normal raha kivy e. Fa janona eo amin'ny akiviana fotsiny dia mangina fotsiny. Fa aza maika hiteny be io vavy io. Aza maika hiteny be io vavy io. Satria izay le voasoratra hoe kivy ny olona tsy nisy mofo tsy misy rano. Zany hoe mety fotoana koa zany tsisy mofo tsisy rano. Fa ianao koa nefa raha eny an-dalana raha vao tsy mihinana mofo tsy mihinana rano dia reraka. Dia ny mofo dia tenin'Andriamanitra. Ny rano dia ny fanamasina. Ny rano dia tenin'Andriamanitra. Zany hoe eny am-pandehanana miaraka amin'ny mpandrapatonga eny amin'ny tany Kanana koa dia mila mihinana mofo sy misotro rano foana. Amintsika izao zay efa misy dia tia tenin'Andriamanitra ity sy vavaka. Raha vao tsy ampy io rano io, raha vao tsy ampy io mofo io ho an'ny olona, dia misy fatrotrahana, tsy farerana ary miteraka aretina misy ary. Ho anao, raha kristianina ianao, raha zanak'Andriamanitra ianao, raha nateraka indray ianao, kanefa ianao tsy mihinana mofo mihitsy ary tsy misotro rano mihitsy, tsisy olona tanan'izany lalana sarotra zany. Dia mety io zany, mety makivy ianao sy mareraka anao sy mavizana anao io ianao tsy mandray tenin'Andriamanitra mihitsy. Ianao tsy mivavaka mihitsy, tsy mandeha io raha vao tsisy tenin'Andriamanitra sy tsisy vavaka. Halleloia. Ny trangam-pianana eo aminao ihany koa
io le lazainy teny hoe ianao ke tsy ahavoafeny zavatra misy ety ivelany tsy voafehanao io satria tsy ianao no mifehana io. Ahoana voasoratra ao anaty baiboly? Tandremony fonao mihoatra izay tokony ho tandremana. Kina lazaina zany dia zao ny ianao atao tsara. Tandremo ny fonao mihoatra izay tokony heverina. Fa ny ety ivelany tsy vao maîtrisenao zany io. Na ny embouteillage io, na ny mpampiasanao io, na ny ampiasainao io, na ny zanakao io, na ny fiarahamonina io, na iza io manodidina tsy ho vaofehanao io. Dia raha io foana no isy fiatraikany any aminao, dia marary foana ianao, dia vizaka foana ianao, dia resy foana ianao. Zao no lazainy tenin'Andriamanitra, tandremo ny fonao mihoatra izay tokony ho tandremana. Fa tsy hoe tandremo ny fon'ny olo-kafa. Samy mitandrina amin'ny fony zany. Halleloja. Tandremo ny fonao mihoatra noho izay tokony ho tandremana. Misy antony tenin'Andriamanitra matonta eny an'izany. Satria eny an-dalana eny dia be da be ny zavatra hiatraika amin'io fo io. Be da be miatraika amin'io fo io. Ka raha vao tsy tandremo ny fo dia mora tratra, mora voakendry, ary ao avao amin'ny fo ny aina. Ka raha vao tratra ny fo dia ho tapitra ny aina. Noho izany tandremo ny fonao mihoatra noho izay rehetrarehetra tokony ho tandremana. Halleloja. Kivy ny olona no ny lalana. Rehefa kivy ny olona no ny lalana dia izao nataony, nametsiny amin'ny Mosesy izy. Rehefa nametsiny amin'ny Mosesy izy, fa nga tsy nisy zavatra tsaratsara tany amin'ny tany Egipta tany. No nalefanao zay aty amin'ny tany Kanana, alefanao zay aty anefitra izay tsy misy mofo sady tsisy rano, ary mamona aminay nanay. Inona? Itony mofomofo tony. Nisy mofo ihany ke zany tao. Nisy mofo ihany tao fa namona aminay nazy. Misy koa ny olona indraindray mona aminay na le miaraka amin'ny Jesosy. Ohatrany hoe routine, ohatrany hoe leo, ohatrany hoe araka amin'ny Jesosy foana ve, anao cellule de prière foana ve, anao vondrombavaka foana ve, anao évangélisation foana ve, anao asa foana ve, mamona aminay nanay to mofomofo tony. Be bangana rainao manao an'izany. Fa zay mihitsy le voasoratra tato hoe tsy misy mofo atona rano mamona aminay ana ny fanahinay tony mofomofo foana tony. Nefa fanomezana avy amin'Andriamanitra io. Azonao ve zany? Le mana sy le papelika ane. Tsy hoe tary amin'ny patisserie zao na boulangerie zao namorona azy. Fa raha gâteau izy dia patisserie any lanitra ny name an'iny. Raha mofo dipaina izy dia boulangerie any lanitra ny name an'iny. Dia ino ny spécial avy any an-danitra misy nomena zanak'Israely nefa ino ny monomonomana hoe mamona aminay nanay ty. Inona ny spécial nomenanao avy any an-danitra? Nefa mamona aminay nanao amin'izao fotoana. Anomezanao tsiny an'Andriamanitra. Inona ny fanomezana rehetra nomen'Andriamanitra anao nefa mamona aminay nanao amin'izao fotoana? Mibebara lasaina bava raha monomonona ianao. Be da be ny zavatra omen'Andriamanitra anao manomboka amin'ny maraina ka hatramin'ny hariva. Be da be ny zavatra tsara omen'Andriamanitra anao, zavatra mety omen'Andriamanitra anao, zavatra mahasoa omen'Andriamanitra anao manomboka amin'ny maraina ka hatramin'ny hariva. Fa reny eritreretiny dia reny isaorany. Dia le kipitsipitsiny kely mandreraka isaory koa. Dia isaory daholo izy rehetrarehetra zany rehefa atao mikaonty. Satria izay voasoratra hoe misaora amin'ny zavatra rehetra fa izany ny sitrapon'Andriamanitra ho anareo ao amin'ny Kristy Jesosy. Rehefa mandeha amin'ity lalana ho any tany Kanana ity zany dia tokony olona feno fisaorana. Na eo ary ny zavatra mahakivy. Fa hitanao ny fiatraika an'ilay monomonomana fanan'inona? Nalefa an'Andriamanitra amin'ny menarana. Nalefa an'Andriamanitra amin'ny menarana amin'ny andininy fahaenina. Nampandehan'ny menarana teny amin'olona izy, nanaikitra ny olona ireny dia nahafatesana be da be. Noho ny monomonomana raha lasaina bavy tsy mampilamina fiainana. Noho ny teny aloka ny vava, monomonona tsy mampilamina fiainana. Andriamanitra mihitsy nandefa amin'ny menarana, anaikitra ny olona ary dia nahafatesana olona be. Tarika amin'ny sainao koa amin'izao fotoana.
so dia noho ny teny ataonao ihany ny mamparary anao. So dia noho ny zavatra lazainao ihany ny mamparary anao. Ary indrindrandrindra tandremo le monomonina fa so dia monomonina amin'Andriamanitra. Fa teony eo dia nivaly. Nandeha ny menarana nanaikitra. Menarana afo a nanaikitra. Dia ahoana ary zany? Ho any amin'ny tany Kanana ve zay nefa toka kery menarana indray etỳ an-dalana? Firy zay menarana efa nanaikitra anao? Taiko. Be da be ny olona eto amin'izao tontolo izao lazaiko anao a. Fa efa nikaikery menarana. Ary efa nikaikery menarana, fenopozina ny fiainany. Tsotra fotsiny dia zao hoe be da be ny olona maratra eto tany. Be da be ny olona misy ratra ao anaty. Izay mahatonga amin'ny Isaia milaza hoe marary hatrany an-tampon-doha, hatrany am-paladia. Tsy misy tsy marary fa marary daholo. Satria noho ny fahotana. Dia izao sy anao koa, dia lazaiko anao zay tsy voafehanao ny manodidina. Fa ny manodidina mety efa mandefa amin'ny teny frantsay izy hoe venin. Efa manindrona anao, efa manindrona anao ao aloha, ao aoriana sy ny maro samihafa. Mandeha daholo ny teny maro isan-karazany. Mandeha daholo ny eso maro isan-karazany. Mandeha daholo ny fanakiviana maro isan-karazany. Mandeha daholo zao teny rehetrarehetra zao. Voakaikitra ny menarana ianao. Dia tratra ny pozina dia marary. Lazaiko anao fa ny teny ene arme dangereux mihitsy, arme dangereuse mihitsy la parole. Io zavatra teneninao io misy fahefana. Io zavatra lazainy ny vavanao misy fahefana. Enao mety tsy manana kalaky, enao mety tsy manana bazoka, enao mety tsy manana tena hoe basipleta, enao manana ambonin'izay vavanao io. Io lelanao io tenitsika io. Jakoba dia milaza an'izay mihitsy. Voafehy antsika daholo ny zavatra rehetrarehetra. Ity lelantsika ity tsy haintsika mifehy azy. Sady midera an'Andriamanitra ity koa sady miteny ratsy. Sady mankalaza an'Andriamanitra ity koa sady manompa olona. Sady milaza fahasoavan'Andriamanitra ity koa sady manosina. Tsy mety ozy izy. Raha loha rano ray no sady amoaka rano mamy no amoaka rano masira. Tsy mety raha eny amin'ny sokosoko no aka voaloboka. Tsy mety zany. Zany nefa ny zavatra misy. Dia marary daholo ny olona. Maratra daholo ny olona. Miandrikendry tohana fotsiny. Hitanao zany tsy faharetan'ny olona eny an-dalana zany. Voadona kely dia menimenina. Ianao sao dia mahavoadona kely koa dia menimenina. Hitanao zany tsy faharetan'ny olona zany vao misy zavatra tonga dia mitrotra. Tonga dia be réaction. Satria nahoana efa maratra ny ao anaty. Meno kely ianao radio tsy mampirisika anao eny radio ela be fa meno kely ianao radio meno hira telo na roa na efatra eno eo. Na zao ratsika ny andefa radio eto. Za miteny aminao fa ny tononkira rehetra mandeha amin'ny radio ao ny akamarony dia tononkiran'olona maratra daholo. Olona ho azoko ianao hoe maratra nataonao hoe dia alahelo avy aminao hoe maratra daholo k'izao. Osika inspiration reny aingam-panahy. Satria le zavatra iaina ny tantarainy. Le zavatra misy ao ny lazainy. Dia rehefa mihaino zany ao dia maratra daholo ny ety izao tontolo izao ity. Ny ao am-piangonana be da be maratra fa modimody tsy maratra. Dia mba hoe hanala an'ilay ratra dia andeha hivavaka. Dia andeha hanao asan'Andriamanitra. No mivavaka sy manao asan'Andriamanitra tsy manala ratra. Azonao hoe zany? Tsy manala zany. Manadio fery fotsiny zany. Fa tsy voadio ilay tena fotony ao anaty. Raha ohatra zany ilay izy pozina dia maratra ianao dia diovina fotsiny ilay fery. Dia diovinao isaky mihetsika eo iny, diovinao isaky mihetsika eo iny, fa ilay pozina ao anaty mihitsy mila sorona. Dia be da be ny firon'ny olona amin'izao fotoana anadiovana an'ilay fery ety ivelany. Diovina fotsiny. Efa kelikely indray dia mivoaka indray. Efa kelikely indray dia mivoaka indray. Satria nahoana ilay ao anaty mihitsy mbola tsy afaka. Dia diovina amin'ny hira fiderana, diovina amin'ny asa fanompoana, diovina amin'ny anaram-pivavahana, diovina amin'ny anaram-piangonana, diovina amin'ny fionana manolona. Hainareo ilay hoe nefa mankany amin'ny psikology.
na mankany psikiatra lazao daholo zay lazainao fa rehefa avy eo mena vahaolana ianao tsara mba manao teatra kely am'izay ianao mba mivelatra mba hidira club anazao nefa vao mainka hiditra any club vao mainka maratra ndray satria olona maratra daholo koa ianao tsara mba manao dessin manaova midira anatina club mpanao sary hitanareo satria zay no ananan'olona dia zay nomeny zay no ananan'olona dia zay nomeny dia boranao daholo ianao fa natovy oloatrina tany amin'ilay psikology tany amin'ilay psikiatra vao tsy manao sary zany ianao dia marary indray vao tsy miditra any amin'ilay club nampihira ianao zany nalay club de muzika dia marary indray ka zay atreo ihany ny fiatran'ilay fanafodin'ny olombelona tsisy otran'izay dia ny forona daholo koa na toko mpivavahana rehetra mba hanalana le fery ao anatinao fa tsy sitran'le izy satria fomba no nataonao volany nalohanao asa fanompona no nataonao dia naratra ihany ianao maratra foana ianao dia malahelo foana ianao dia milatsa-dranomaso ianao dia misy fotoana nefa ianao falindray satria adinodinonao le izy fa izy adinodino io tsy mbola lasa tsy mbola sitrana satria raiso ny tavoangy anankiray ka misy potipotin-javatra dia rehefa eo le tavoangy ka mipetraka mitony tsara iny eny ambany any fond eny le loto aztsika faraiso kely iny dia ontsakotsaha indray le tavoangy dia vao ontsakotsana le tavoangy miakatra daholo indray le loto azonao dia ohatr'izay tiky ty raha vao mbola le amboamboarina fotsiny io dia misy rano tsara ny tavoangy dia amin'ny voalohany raha vao mipetrapetraka le tavoangy dia milamindamina ianao fa rehefa avy amin'izay ny olona mandrebireby ianao sy manadalana anao vao ontsakotsana le tavoangy mivoaka daholo indray le loto rehetrarehetra loza onjeo ry tompo iza no nafaka iza ny amonjy ahy zay ny zavatra misy eto amin'ny firenena zay ny zavatra misy eto amintsika zay ny zavatra misy ato amin'izao fotoana eto aminao mila vahaolana tonga dia tsy miverimberina ntsony ianao ny vahaolana ao anao tonga ny zanak'Israely maty daholo ny akamaroany rehefa maty ny akamaroany dia zao ny lazaina nanatona Mosesy izy tena efa nanota taminao sy tamin'Andriamanitra zay ozy izy fa hifony any zay oatra misa hifony any zay dia lasa Mosesy ny fona tamin'ny n'Andriamanitra ho any zanak'Israely dia zao amin'izay no nataony manao fa ozy izy minarana varahana dia apekaro ataovy ambony iny ka zay rehetrarehetra voakaikitra ka nahitan'iny dia ho velona indray zay rehetra voakaikitra ka nahitan'iny dia ho velona indray eritreretra zany hoe alefisary an-tsaina zany hoe voakaikitra minarana olo tsy rararary eny amin'ny tany eny daholo paritaka eny daholo mikorotana eny daholo ny sasany efa maty fa rehefa natao amin'izay le menarana nakarina ambony eritreretra indray mpimaso fotsiny natodika any amin'le menarana amin'ny mason'ny olona tonga dia sitrana zay nijery tonga dia sitrana zay nijery an'le menarana tsy miverina ntsony le poison tsy nila nidiovidiovina ntsony zany satria le tao anaty mihitsy nefa nidiovina marary anaty venao zao marary anaty venao malahelo anaty venao misy ratra anaty venao zao no lazaiko anao didy mijerean Jesosy aza mijery anahy aza mijery ny pastera aza mijery ny akavanana ny akavia aza mijery olona fa raha mbola olona nijerenao resy ianao raha mbola olona nijerenao kivy sy trotraka ianao satria ny olona iny koa mbola miara mandeha mbola miarazakazaka azonao ve zany dia zay mahatonga atsika eto tsika tsy hanoro olona mihitsy tsika tsy hanoro olona mihitsy hoe ianona ny atsika tonga dia Jesosy miara jerentsika halleloja nijerena le menarana zay nijery tonga dia sitrana mirakla nge zany mbola afaka misy mirakla ny fiainanao eritreretinao efa perta ve ianao eritreretinao fa tsisy hevitra tsony ve ny fiainanao eritreretinao efa taizana nalainao tsy nisy vahaolana eritreretinao efa tena be loatra le pozina atao anatoko be loatra le poison atao anatoko misy dikan'izany fa vao mijery an'le menarana ianao dia sitrana tonga dia sitrana zany Jesosy Kristy ary zao ny voasoratra raiso amin'izay Jaona toko fahatelo Jaona toko fahatelo andininy fa 5
Jauna toko fahatelo, andininy 5:10. Efatra amby folo, zafady. Jauna toko fahatelo, andininy 4:10. Ary tahaka ny nanandratan'ny Mosesy ny menarana tany anefitra no tsy maintsy anandratana ny zanak'olona. Halleloja. Tahaka ny nanandratana ny menarana tany anefitra no tsy maintsy anandratana ny zanak'olona mba anana fiainana mandrakizay zay rehetra mino azy. Mba anana fiainana mandrakizay zay rehetra mino azy. Zany hoe tandidony amin'i Jesosy iny menarana iny. Tandidony amin'i Jesosy iny. Zany le Andriamanitra sy ny Andriamanitra ao. Andriamanitra sy ny Andriamanitra ao dia Andriamanitra maharitra. Antaona rivorivo taona tena siekla maromaro nge iny menarana iny. Nefa iny tandidony Jesosy. Misaoran'i Jesosy ianao fa miaina amin'izao 2019 izao. Misaoran'i Jesosy ianao fa miaina amin'izao 2019 izao. Ary za dia misaoran'i Jesosy isan'andro mihitsy aho hoe misaoranao Jesosy fa zahako za. Za teraka tamin'izao andro zao tao amin'ny tokantrano zao ianona sy ianona dada sy mamako misaotranao any amma zaho noforonao salam'izay. Ary misaotranao fa raha tamin'ny andro ny zanak'Israely mety tsy haiko izay nanjoa. Za koa mety an'ilay monomonina dia voakaikitra ny bibilava. Misaotranao fa tsy tamin'ny andron' Jesosy. Fa raha tamin'ny andron' Jesosy koa tsy haiko izay nanjoa. Fa misaotranao fa tao aorianany ianao le tsakana tamin'ny matiny misy amin'izao fotoana. Halleloja! Mba misaotra an'izany ve ianao? Raha tsisy isaorana mihitsy ianao, zay tena isaora fa zay tena amboniny rehetrarehetra. Misaotra fa tao aorianany ny tsakananao tamin'ny matiny misy anahy. Ary lazaiko anao fa Jesosy ny rôle eto amin'ny fiainana. Azonao? Misy ny musulman, misy ny boudista, misy an'izao rehetrarehetra izao. Fa lazaiko anao calendrier siktia 2019 après Jésus-Christ. Halleloja. Ka ve tsy mampahery anao hoe tena nenay Jesosy ny rôle. Nenay Jesosy ny rôle, Jesosy no mifehy zao rehetrarehetra zao. Halleloja. Zay rehetrarehetra nijery azy. Tonga dia afaka mipozina. Tonga dia afaka ny pozina. Afaka ny aretina. Afaka le fahotana. Inona ny fahotana mangeja anao zao? Inona ny fahotana malaky mahazo anao zao? Inona ny zavatra mamatotra anao sy mitambezatra aminao zao? Lazaiko anao tsotra fotsiny ny atao. Jerean'i Jesosy. Manatona an'i Jesosy. Tsory amin'ny zavatra rehetrarehetra. Fa ianao fotsiny mila tonga saina. Hoe nanota taminao aho. Raha tsy tonga saina ny zanak'Israely tsy nanatona Mosesy. Ianao koa nemba ho tonga saina ka natona. Raha tsy tonga saina le zanak'adala hoe tena ety izaho mahatreto ny haniko soa raha tsy afaka hoaniko. Vakio tsara ny Luka 5:10 iny. Na te hihinana ny haniko soa rozy izy dia tsy nahazo, tsy nomena. Na ny haniko soa raha tsy nahazo ny hinana izy. Dia nody ny sainy. Na nampiasa ny dada raha sambatra amin'izao noho izaho. Dia ho any amin'ny raiko. Mila tonga saina zany. Mahafantatra ny toetranao, mahafantatra ny toe-ponao, mahafantatra ny mombanao dia manatona an' Jesosy hoe tena ilaiko ianao Jesosy. Tsy resaka famahana problema fotsiny ity Jesosy. Tsy resaka fahazahoana zavatra ilaina fotsiny ity Jesosy. Fa resaka fanafahana amin'ilay fitsarana ho avy ity Jesosy. Ka na inona ady na inona fitsapana ianao ny ankinako. Zany hoe ny antony hitoritsika an' Jesosy ity nge raha lasany abavy dia zao hoe akaiky ny fiverenan'i Jesosy. Ny antony hitoritsika an' Jesosy ity dia zao akaiky ilay fitsarana. Ny antony hitoritsika an' Jesosy ity dia zao mila fanavotana ianao. Zay mahatonga Paoly miteny, Petera miteny amin'ny Asan'ny Apôstôly 4 hoe tsy misy famonjena amin'ny hafa, fa tsy misy anarana eto ambany masoandro nomena ny olona azona famonjena afa-tsy ny anaran'i Jesosy ihany. Tsy misy famonjena amin'ny hafa. Noho izany, tsy optionnel ity zavatra lazaina anao ity fa Andriamanitra niny tsy nijery ny andro ny tsy fahalalana. Fa ankehitriny izy mandidy ny olona rehetra amin'izao tontolo zao hibebaka. Ampahafantariny tompo anao ny etahanao amin'izao fotoana. Ampahafantariny fanamasina aminao ny etahanao amin'izao fotoana. Ary tsika amin'ny resaka izao tonga saina mihitsy ianao ny amin'ny ilanao famonjena. Tonga saina mihitsy ianao ny amin'ny ilanao fanavotana. Ary rehefa tonga saina mihitsy ianao dia anaiky an'ilay famonjena ianao.
resaka hoe menarana varahana natsangana teo amin'ny poto tandindony amin'i Jesosy nombona tamin'ny azy fijaliana maty. Ny filazantsara raha vao tsy mifototra amin'ny azy fijaliana dia tsy filazantsara zay. Ny filazantsara raha vao tsy mifototra, mifatoka, miresaka ny resaka azo fijaliana, tsy filazantsara zay. Fahavalon'ny azo fijaliana. Raha vao resaka business fotsiny io, raha vao resaka azona zavatra ilaina fotsiny io, raha vao resaka afaly sy asampatra sy ampiadana eto tany fotsiny io, fa tsy miresaka azo fijaliana, tsy miresaka fibebahana, tsy filazantsara zay. Ary aza zatra menao an'izany fandahana amin'ny tsoka, mandosira, vonoany radio, vonoany tele, fampozina ho anao zay. Zay le venin. Raha vao tsy miresaka azo fijaliana egal la fibebahana, azo fijaliana egal la fanombona ny nofo, fanombona ny filana, fanombona ny faniriana eo amin'ny azo fijaliana. Zay ny azo fijaliana. Fa raha mbola filazantsara tsy miresaka azo fijaliana, raha mbola filazantsara mbola miresaka hoe zay filanao dia ho voavaly, zay rehetra nofonao dia voavaly, zay rehetrarehetra filana, faniriana dia davinao dia ho voavaly, tonga afa-ty aminay. Za miteny aminao, tiako daholo ny olona rehetra, ary za tsy mitolona amin'ny nofo aman-draha, fa za mitolona amin'ny fanaratseny amin'ny rivotra, fa za kosa miteny aminao, andosiry toeram-pivavahana zay ivavahanao, ka tsy miresaka afa-tsy resaka materiel, tsy miresaka afa-tsy resaka business, tsy miresaka fibebahana, tsy miresaka azo fijaliana, tsy miresaka tahotra an'Andriamanitra. Andosiro zany malaky dia manatona an' Jesosy ianao. Halleloja. Vonoiny radio raha mbola zany ny aminao, fampozina ho anao zany, venin ho anao zany. Tsy manondro olona, tsy manondro tokom-pivavahana, fa lazaiko amin'ny ankapobeny fotsiny hoe zay ny zavatra misy. Tsy misy famonjena afa-tsy ny azo fijalian' Jesosy. Jesosy maty teo. Dikan'iny azo fijaliana iny, ny fahalemeko tsy mahay manao sitrapon'Andriamanitra. Dikan'iny azo fijaliana iny, izaho le nandova ota, tsisy récupération afaka atao amiko, tsy récupérable fa ny vahaolana ao anahy dia miaraka ombona amin'i Jesosy amin'ny azo fijaliana ihany koa aho. Ary rehefa hiaraka ombona aminy eo dia maty any amin'ny mpanota, maty any amin'ny olona taloha, nalevina. Ary rehefa nalevina dia mitsangana fiainam-baovao ao amin'i Jesosy. Tsy irairaina fotsiny kely hoe tsy izaho intsony no velona fa Kristy velona ato anatiko. Tsy irairaina fotsiny zany, fa tena zany ho izy hoe Galatiana 2:2-20, voaomby miaraka amin'ny Kristy eo amin'ny azo fijaliana, tsy za tsony ny velona fa Kristy ny velona ato anatiko. Zay ny vahaolana ao anao raha lasaina-bavy, vahaolana ho an'ny pozina mahazo anao io, vahaolana amin'ny adinao io, vahaolana amin'ny etraketraky ny fiainana maro isan-karazany. Ianao maty, azonao ve? Dia rehefa maty ianao na iza mbola napozina anao eo, tsisy fiantraikany-tsony, ianao efa maty. Rehefa maty ianao na iza mbola mihailo tontondra anao eo, tsisy antony-tsony iny, ianao efa maty. Saona rahalahy. Ny vahaolana fiainanao, na inona etraketraky ny fiainana sy fanozogozona sy ny fasafotofotony eo, tsisy antony-tsony satria ianao efa maty. Mila fatakarana ara-panahy be zany zavatra zany, satria ara-panahy zany hoe niara-nombona amin'i Jesosy amin'ilay olona taloha. Za sarotorotiny ity, vahaolana amiko, bona amin'ny azo fijaliana. Rehefa voaomba amin'ny azo fijaliana, misy betabe ilay zavatra mahasarotiny. Efa maty le tantely sarotiny, fa efa le tantely tsy sarotiny zao tia nitsangana amin'ny maty hitanao ty. Halleloja. Misy zavatra betabe mampakizitina anao. Amboary tsy ho kizitina, omeo fanafody tsy mampakizitina. Ny fanafody omeko anao dia zao, manatony ianao an' Jesosy, dia ombona amin'ny azo fijaliana ny maha-olona mpanota anao. Dia rehefa tonga amin'izay mampakizitina, tsy azonao amin'izany ntsony le tantely kizitina nefa tsy eo ntsony, efa le tantely tsy kizitina ity zao. Ka tsy haiko anao zao le mbola olona talona nefa le olona vaovao. Fa zay ny voasoratra ato anatin'ny Baiboly, Galatiana 2:2-20. Voaomby miaraka amin'ny Kristy eo amin'ny azo fijaliana, tsy za tsony ny velona fa Kristy ny velona ato anatiko. Zany hoe nisy fanakalozana fiainana atao. Ka raha vao tsy le fiainan' Jesosy mihitsy ny raisinao, vizany ianao eto tany. Toka ny fakapanahy, toka
ny vehivavy manadaladala, tonga ny kolikoly, tonga izao rehetrarehetra zao manatona anao. Io zay na hoe efa mamaty le tantely taloha. Fa efa le tantely taloha ny azonao tamin'izany. Fa le tantely tsy taloha efa maty, efa olona vaovao amin'ny tompo. Haleloia! Mbola misy antenaina amin'ny fiainanao. Mbola misy irakilao amin'i Jesosy. Tena za malahelo mihitsy amin'ny fitoriana eto Antananarivo raha lasaina bavy. Fa za tena te hitsangana eny ambony helikoptera eny mihitsy dia hitory eto Antananarivo tonga dia enoy daholo a! Aiza ve ianao ka hitory? Te azo famonjena ianao. Raha te azo famonjena ianao, enoy aloha ty enoy ty tory teny ty a. Rehefa avy eo dia sotroy io rano mangatsiaka amin'ny vera eo akaikinao io. Ora olona, aiza koa nisy fitoriana an'izany a? Atoroy ato anaty baiboly, atoroy ato anaty baiboly, azafady, atoroy hoe ato anaty baiboly, aiza hoe zany nisy izany hoe misotro rano dia voavonjy. Rano anaty vera. Mitory, vita fitoriana, sotroy amin'izay io rano amin'ny vera io fa hitondra famonjena ho anao io. Aiza ato anaty baiboly misy an'izany? Raha mbola ao anatin'izany ianao a, manaranaraka an'izany émission zany a, manaraka an'izany fitoriana zany, miala tao! Mandosira, mitsoa, poziny zany. Haleloia! Aiza hoe zao anaty baiboly misy hoe marary ianao, ory ianao, reraka ianao, vavaka anao dia hoany ty mofo ty fa ho sitrany ianao. Fa ny mofo ka nombona tamin'ny hazo fijaliana. Sa rano tamin'ny bidon natona teo ambony hazo fijaliana. Rikana ny oloko noho ny tsy fisian'ny fahalalana. Dia maniry ohatry ny be da be izay atokom-pivavahana izay eto Antananarivo sy eraky Madagasikara. Haleloia! Ianao manokana no asaina mijery an'i Jesosy. Za tsy mijery an'i Jesosy amin'ny plasinao, fa ianao no mijery an'i Jesosy. Eo koa ny zavatra misy amin'izao fotoana, voalondohany taona izao. Inona ny olanao? Inona ny zavatra mitambazo aminao? Inona ny zavatra manavesatra anao? Zao no ataontsika, soraty taratasy daholo zany. Dia hoeto fa misy toambavaka rapitso, hoeto aty le izy. Dia hoentsika mbavaka. Ianao nga Jesosy. Eny mety hoe ty olona ve izy dia vavaka le olona fotsiny hoe laika zany. Ianao dia fanjakam-pisorona. Ianao dia olona Andriamanitra nalaino amin'ny tenany. Ianao no mila mibebaka, fa tsy zany no bebaka amin'ny plasinao. Ianao no mila manolo-tena, fa tsy zany no manolo-tena amin'ny plasinao. Haleloia! Indraindray zavatra tsotra be fa amaizin'ny Satana. Tsisy an'izany mihitsy. Ilaina hoe mifampivavaha. Ilaina hoe mifampivavaha. Fa le izy dia efa business mihitsy hoe ankoho ny taratasy daholo ny vavaka ilainareo a, ataovy anatin'ity carton ity. Dia sura ve ianao fa vita vavaka daholo ny fiainanao? Sura ve ianao fa mivakiana daholo le vavaka rehetra tao? Ary mivaly ve le vavaka tao? Misy olona nitorianay tany Antsirabe, tanatin'izay rafitra sy atokom-pivavahana zay. Ampitahorony zay raha tsy makano izy fa arary ianao raha vao tsy maka aty. Ary ho azo news ianao raha vao tsy maka aty. Aza makano tsono ianao fa mijanona ao an-trano. Izy niatso anahy, zaho izy ohatry ny marary avy eo. Ozy sao dia ianao misy ota fa ianao mila mibebaka. Fa tsy le zavatra tarinina tonga anao narary fa ianao mitahiry ota. Aleloia! Belon'i Jesosy. Kolosianina 4 dia milaza, novonono ny soratana ny didy izay nampisy fampianganana. Naseho miariary teo amin'ny hazo fijaliana zany nampandresa ianao. Inona ny manandevo anao? Nafahan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana zany. Inona ny mamatotra anao? Fatoran'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana, nyresen'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Inona ny mangeza anao? Tsisy zavatra tsy afaka ao amin'i Jesosy. Aleloia! Le fahasambarana koa samy manana fahasambarany. Aiza hoe zao anaty baiboly indray misy ny hoe rehefa maty ianao vao sambatra. Rehefa maty eo ary ianao tsy tonga dia sambatra fa mbola jerena aloha ny dossier anao. Dia avy eo ianao vao asandratra olo sambatra. Aiza ao anaty baiboly zany? Aiza ny misy an'izany hoe asandratra olo sambatra? Ny azo ao anaty baiboly za zao dia efa sambatra zao tsika miresaka aminao zao. Za sambatra. Ianao tsy haiko na sambatra. Sambatra ve ianao? Hoy izy ny tenin'Andriamanitra hoe sambatra ianareo raha enjehana noho ny fahamarinana. Sambatra ianareo raha asiana ratsy, teny ratsy rehetra ilazana anareo hiampangana anareo. Za zany sambatrako. Raha enjehana noho ny fahamarinana. Eda be no miteny ratsy anahy noho ny fahamarinana. Sambatra zany. Dia hoy ny tenin'Andriamanitra hoe sambatra ny olona izay voavelany elona sy voasarona ny fahotany. Sambatra ny olona izay tsy isan'i Jehovah eloka.
sambatra zany satria navelan'ny tompony elo nosaromany fahotako sy nitsarovatsoa ny fahotako sambatra zany azonao ve zay sambatra ny malahelo am-panahy fa aza ny fanjakan'ny lanitra sambatra zany fahasambarana koa samy manana ny azy dikan'izay raha lasaina vavy eto ianao dia afaka ho sambatra fa tsisy seremonia amboarina be hoe asandratra olo sambatra ianao tsisy ato anaty baiboly zany aleloia masina ve ianao sa tsy masina rehefa nijery ny azo fijaliana ianao ny fahamasinana Jesosy mifindrany aminao rehefa nijery an'le mena rana varahana ny olona ka maty iny pozina ny tao anatin'le olona fahafatesana tao anatin'le olona fa rehefa nijery an Jesosy izy niala ny pozina niala ny fahafatesana lasa nisy fiainana indray tao anatiny ianao koa rehefa mijery an Jesosy miala ny pozina miala ny aizina miala ny fahafatesana ary lasa misy fiainana ao aminao ary miaina amin'ny fahamasinana ianao aleloia tsy firehareany zany fa zao ny voasoratra ianareo dia firenena masina ianao raha nandray an Jesosy ianao raha manolo tena eto androany nanolo tena ho an Jesosy dia zao voalaza hoe olona masina ianao misy zany hoe masinda sedera masimbavy tanteraka teno masindasy masimbavy daholo ato dia gaga ny olona tonga ao tonga dia hisambotra antsika mihitsy fa iza nanandrareo masimbavy na masinda fa vakio nge ny epistile dia vakio ny epistily soratan'i Paoly na soratan'i Petera mamangy ny fiangonana masina any ananiny mamangy ny olona masina rehetra ao ananiny tsy maty nge ny resahany amin'izany tsy maty ny resahany amin'izany fa ny olona velona ianao zany masina rehefa nataon'Andriamanitra hozanany tamin'ny alalan'i Jesosy ary zao voasoratra amin'ny Korintianina hoe masina ny tempolin'Andriamanitra dia ianareo zany zany masina zany a natokana ho an Jesosy tokana ho an Jesosy ianao tsy andevo ny ota intsony ianao misy fotoana ianao mety tafitohana misy fotoana ianao mety milavo misy fotoana ianao mety mianjera fa tsy andevo ny zany intsony ianao satria no masininy Jesosy ianao haleloia betabe ny fiangonana no lazainy Jesosy ohatra nitanga fiangonana Sardisy hoe manana anarana ho velona ianao kanjo maty ihany ianao mihevitra fa tsisy mahory ianao tsony fa hoy Jesosy hoe masina fiangonana Laodikia ianao le ory indrindra ianao le mitanjaka indrindra ianao le nijamba ianao le mahatra indrindra tsy tonga sainany amin'izay izy fa iverina fa le materielina no mampatanjaka azy kanefa hoy izy ny tompo hoe ianao le mahatra ianao le ory ianao le jamba ianao le mitanjaka manoro hevitra anao mifidiana volamena mifidiana kolira hanadiovana masonao androany tadio ity fotoana androany ity spesialement Jesosy ianao zao trampokon'olona zao eto tsika androany izany te hiala amin'ny fahotana gataka anao hitsangana manatona ity androany ity vavaka ao anao izany te hiala amin'ny fahotana izany te hiala amin'ny fahotana hijery an'le menarana varahana ho afahany tompo Jesosy Kristy Andriamanitra velona tsy ho any hitsangananao fa ho an Jesosy manatona ianao aty vavaka ao anao izany te hafoy ny fahotana izany te hanala ny fahotana tsy te hiverina amin'izany intsony izany malala fa ao anaty loto ao anaty ratra ao anaty pozina ary tena hoe mila ny famonjena manatona Jesosy Kristy no atononao Andriamanitra velona anavitra ny tokantranonao anala ny pozina eo aminao anome fiainam-baovao fiainam-pitsaharana aleloia Jesosy malala Andriamanitra velona ianao tompony tompo ianao anjaka ny mpanjaka ianao totra tompo fa tsy avy hiantso ny marina ianao fa avy ianao hiantso ny mpanota mba hibebaka Jesosy io totra ny amin'ny teny nomenao anay teto androany fataka ianao namoka ny zanak'Israely tao Egipta dia hoe ianao hoe reko ny fitarainany hitako ny fahoriany tsapako ny vesatra mahazo azy androany ianao ray aman-dreny androany ianao ry zandry malala androany ianao ry zoky malala ianao zay mitsangana eo androany eto amin'ity toeranyity vanginy Jesosy ianao tsisy miafina amin'i Jesosy ny fiainanao ary tsisy azo afenina ny mombanao fa mianjaanja eo anatrehan Jesosy avokoa vonina ianao ny ala amin'ny fahotana vonina ianao ny amotsitra ny fahotana vonina ianao ny totika amin'i Jesosy ary ao anatin'ny ratraponao ao anatin'ny alahelonao ao anatin'ny vesatrao ao anatin'izay rehetrarehetra nataon'ny olona taminao
Jesosy Kristy metraka ny tanany aminao. Jesosy Kristy manatsotra ny tanany aminao, mandray anao izay maratra, manadio ny ferinao ary manala ny pozina ao anatinao. Jesosy Kristy mandray anao tahaka amin'ny maha anao zao, tsy mandatsa, tsy mandatsa, tsy manameloka, fa mandray anao. Amela ny elokao, manadio anao, manamasina anao, mahatonga anao olo vaovao noho ny miracle ny azo fijaliana. Noho Jesosy mitsangana tamin'ny maty, midelivre anao izy amin'izay mamatotra anao, amin'ny ota izay malaky mahazo anao, amin'ny zavatra rehetra mangeja anao. Ianao Jesosy mandray ny tanany aminao. Ianao Jesosy mandray ny vavaka onana fangatahana famelan-keloka amin'izao. Ianao Jesosy mandray azy ary fantatro fa mikipe azy ianao, mikipe azy ianao, mampijoro azy ianao, manome toky azy ianao fa tia azy ary tsy andao azy. Fa tahaka ny fiatran'ny ray zanany ny fiatranao azy, tsy andao azy ianao na foy azy, ianao mitahiry azy, mitondra azy amin'ny fandresena mandrakariva, andresin'ny fahotana. Dada malalo. Tanany Tompo aminareo, tanany Jesosy apetrany aminareo, tanany Jesosy manafaka ary manasitrana. Amen. Mazoto toerana. Tsy misy famonjena afa-tsy eo amin'ny Jesosy. Alleluia. Lazaiko anao fa Jesosy mifeny zavatra rehetra. Tsy fantatrao fa Jesosy nandeha tambony rano. Raha ilaina ny mandeha ambony rano, mandeha ambony rano Jesosy. Famonjena anao. Tsy fantatrao fa Jesosy nampitony ny tafio-drivotra. Rehefa miteny izy dia mitony io. Tsy fantatrao fa Jesosy nanangana ny Lazarosy. Maty efa tsisy aina natsangana. Mila olona Jesosy. Mila olona Jesosy, olona voady takanao. Mila olona Jesosy, olona noafahana, olona navela eloka. Mila olona Jesosy manana fiainana mba hitondra fiainana ho an'ny hafa. Raha vao tsy manana fiainana, tsy afaka hitondra fiainana ho an'ny hafa. Raha vao tsy manana hery, tsy afaka mehery ho an'ny hafa. Halleluia. Anaka, atorory ihany fonao, aoka ny fonao, aoka ny masonao, ho faly mijery ny lalako. Sendrasendra natongavanao, fa raha ny safidina ka ty ianao, dia efa Jesosy nanendry ho amin'izany. Halleluia. Fampahirezana ho an'izay rehetrarehetra tsangana na fahotana teo, izao nambara amintsika hoe raha tsy amin'ny finoana, tsy misy azo atao azona sitraka amin'Andriamanitra. Lahatra mila mipetraka ao aminao zany dia ny finoana. Mino anao fa niara-maty tamin'i Jesosy ary niara-nombona taminy, niara-nalevina, niara-natsangana taminy amin'ny fiainam-baovao. Mino anao fa ny rahan'i Jesosy manasa anao afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Ary mino anao fa tsisy marobaka anao ampialan-tanan'i Jesosy. Ary mino anao fa olom-baovao amin'ny Jesosy. Dia mandeha amin'izay finoana izay ianao. Ny finoana nefa dia fahano amin'ny tenin'Andriamanitra. Satria ny finoana dia avy amin'ny toviteny amin'ny tenin'Andriamanitra. Dia raiso tenin'Andriamanitra io fa melombelomana ny finoanao. Tsy ho adinonao mandrakariva. Ahoana ny amakinany tio izy ianao? Vavaha ianao mangatany fanamasina. Izy meteny sahaza anjara mety aminao isan'andro. Aza dino vavaka isan'andro. Vavaka indray tsisy formule ho ampianarina anao. Fa ianao no miteny araka izay tianao ambara. Fiderana, fiankofana, fankalazana, fanomezam-boninahitra, izay fangatahana ho eto anatrehan'ny Tompo. Fa an Jesosy ianao. Halleluia. Akaiky izao fiverenan'i Jesosy izao fa lazaiko anao. Matotsika mbola meny Jesosy toerana malalaka kokoa sala amin'izao. Matotsika mbola meny Jesosy taona fahalalana sala amin'izao. Mbola tiany Jesosy, mbola hitarina hatrany ny sehatra
ahafahana manambara azy. Tsika tsy hanambara olombelona ho aminao, tsika tsy hitaona aminao amina tokym-pivavahana ary tsy tokym-pivavahana zao, fa etsika fitoriana fanambarana an' Jesosy ary fangatahana anao an'olo tena ho an' Jesosy. Mbola te hiantso anao indray ahako teo natsoina zay afo fahotana, satria tao anatin'izay nafo fahotana olo le fanan'olo tena ho an' Jesosy. Fa androany indray azy zao te hiantso anao, izany te an'olo tena ho an' Jesosy, anapa-kevitra hoe an'olo tena ho an' Jesosy, anao ny fiainako Jesosy. Io tsy maintsy misy fanolora-teny io azaiko anao. Hoy Jesosy masy Nikodemosy, raha tsy ateraky indray ny olona tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Raha tsy ateraky indray ny olona, fahaterahambo avao io tontolo lazaina anao. Io le fanolora-tena ho an' Jesosy. Ny teny tany am-boalohany, vavaka ve anao sa efa mibebaka marina. Androany amin'ity androany ity, tsy avelantsika mandalo fotsiny teny, tsy avelantsika mandalo ny tenin'Andriamanitra. Zao no lazaiko anao, iza ny te an'olo tena ho an' Jesosy, andao an'olo tena ho an' Jesosy. Mila denonsena ny fahotana. Tao amin'ny tantaraiky kely anao alohan'ny hitsangananao, asan'ny apôstôly 12 rehefa nitory filazantsary Paoly, rehefa nitory izy dia maro be ny olona nibebaka, dia nisy mazisianina tao. Ireo mpanao mazy ireo rehefa voatory ny filazantsara ny bebaka izy, rehefa mibebaka izy natory ny dorana daholo ny boky fanaovana mazy, ho voalaza hoe 50 000 pièces d'argent ny vidin'ny boky. Zany 50 000 pièces d'argent zany a, hoy ny voasoratra dia 50 000 karaman'olona nandritra 50 000 jours. Haiko zany 50 000 jours zany firy taona. Eo ny 300 taona mahery eo. Tanao zany ny faratsian'ny fahotana antaonany maro mihitsy. Fa rehefa tonga ny tenin'Andriamanitra indray mandeha fotsiny, mamotsina ny fahotany, potika any daholo. Misy vidiny le fanolora-tena ho an' Jesosy, ary misy fanekena afohy ny lalany. Aoka andratsy fanahy izy afohy ny lalany, aoka andratsy fanahy afohy ny lalany. Miantso anao Jesosy androany, miantso anao ny tompo androany. Aza everina fa zany miantso anao, fa za dia feo fotsiny ihany, za dia teny manambara fa Jesosy ny tena zavatra. Atoloran' Jesosy ny fonao, atoloran' Jesosy ny fiainanao, atoloran' Jesosy ny mombanao rehetra. Azay ny ataoko hoe iza ny vonona an'olo tena ho an' Jesosy androany, atolory azy ny fonao. Tsangana indray ianao, tsangana ianao zay napa-kevitra an'olo tena ho an' Jesosy.